fa nampiakapeo amin'ny fikasana andian'olona miaraka amina teratany vahiny karakara etsika tsy manara-dalàna sy nahazona lalavina avy amin'ny federasiona sy ny ministera piakosa fianakaviamben'ny fibatana fonjamby sy ny bodybuilding milaza ary ny mpikambana ao amin'ny federasiona malagasy ny fibatana fonjamby sy ny bodybuilding fa tsy manara-penitra ary fidedavambola fotsiny ity ataon'ireto olona ireto ity ka anaovany antsoavo amin'ny tompona andraikitra eto amin'ny firenena. Afantatra fa misy andian'olona sy fikambanana manana fikasana anao etsika tsy mahazo lalana tamin'ny federasiona sy ny ministera pia eo amin'ny taranja fibatana fonjamby sy ny bodybuilding fa iny zay nitety taty amin'ny faritra ny ranomasimbe indianina kanefa tsy nahazo rariny tany Maurice Larenon ny tomponantoka amin'izany fampanantenana ny atleta malagasy hiatrika fifaninanana maneran-tany izany. Ny volana fevroary avy zao moa no kasain'izy ireo anaovana izany etsika izany raha ny fantatra. Ankoatra ny fampanantenana dia mandraviravo vola ho an'ny atleta malagasy ireo mpikarakara etsika ara-panatanjahantena tsy manara-dalàna ireto. Manoloana izany tranga izany dia nampiantso mpanao gazety sy nanao antso avo amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny tompona andraikitra ao amin'ny federasiona miahy ity taranja ity na ny FMHMC. Tsy azo ekena ho Yarnel Andriamanarivo filohan' ity federasiona ity ny fisina fikambanana manao etsika mandingana ny rafitra fohy be sy tsy manara-dalàna tahaka izao. Nanamafy ny tenany fa ny fitadiavam-bola tsy ara-dalàna no sady fisolokiana izao ataon'ireto andian'olona ireto izao ka mila andraisana fepetraingana. Tsy tokony isy ihany koa arak'izany ho hiatrany ity mpitatana eo anivon'ny federasiona ny fibatana fonjamby sy ny bodybuilding ity ny fandehanan'ny atleta malagasy mivoaka ny ivelany tsy mahazo lalana avy amin'ny federasiona misy azy. Afisy izay mandeha amin'ny ena manjery ity momba ny resaka bodybuilding ka ikarakara zareo eto Antananarivo amin'ny volana février avy zao amin'ny fanaovana ny championnat du monde sy ny fanaovana ny Océan Indien. Rehefa nifampiresaka tamin'ny Océan Indien dia anisan'ny olona tsy mpanara-dalàna ihany koa ary nitady lalana tany Alarina izy ireo fa tsy nahazo sy tany Maurice. Dia amin'izao fotoana iray zany izy eto Madagasikara. Ny ministeran'ny tanora sy fanatanjahantena miaraka amin'ny komite olimpika malagasy sy ny federasiona dia tsy manaiky ny fisindrainy federasiona na mpikarakara faninanana manao any zavatra tsy manaraka ny lalàna misy eto Madagasikara ihany koa. Nanamarika ihany koa ireto mpitatana ireto fa tsy vao izao no nisy etsika tahaka izao tsy fanarahan-dalàna izao efa nisy ny federasiona hafa niaran'izany tsy fanarahan-dalàna sy fisolokiana izany. Na dia eo aza izany zava-misy izany dia manohy ny fandarana asany hatrany ny federasiona pia ny taranja fibatana fonjamby sy ny bodybuilding. Ny 9 oktobra ho avy zao ary dia ikarakara ny amateur championship na ny fiadinan'ny tompon-daka ho an'ny mpikatroka tsy matianina eo amin'ny taranja bodybuilding ny federasiona. Tanjona amin'izany ny ampiseho ireo mpanao bodybuilding vao misandratra fa tsy voatery ireo kalaza hatrany no hita eny an-tsehatra. Tsy afaka mihosotra menaka ireo mpifaninana raha ny filazan'ny tompona andraikitra amin'ity fifananana ity. Ifanindran-dalana amin'izany dia isan'ny koa ny fampifanana ireo teknisianina malagasy amin'ny taranja bodybuilding.